sambany izao dia amin'ny tantaran'ny fonjaben'ny Toliara no misy mpandrarahan'ny fonja na omby nomenan'ny voafonja. Omby lehibe iray avy amin'ny talen'ny fandrarahana ny fonja atao anatin'ny faritra Atsimo andrefana no natolotra ny voalohan'ny andron'ny taona 2024 ity. Tsy diso anjara koa ireo voafonja ato amin'ny fonjaben'ny Toliara. Izay tantananay ato zany. Indrindra moa andramatoa directeur régional administration pénitentiaire, izy nanana initiative nanome aomby anankiray ho an'ny voafonja ato fonjaben'ny Toliara. Dia hitantsika koa teo koa zany nisy vary 5 gony. Ireo zany isaorana koa ireo malalatanana, autorité locale sy opérateur économique eto Toliara nanome an'ireo zany par l'intermédiaire ny andramatoa chef de district. Fitaizana sy fanarenana ny tsy mety natao teo anivon'ny fiarahamonina no atao ao anatin'ny fonja ka tsy tokony atao ambanin-javatra ny fikarakarana ny lafiny mahaolona ireo voafonja. Eo zany resaka hoe sécurité fitandrovana ny filaminana fa na dia zany ireo voafonja ireo koa dia tezana omena karazana fanabeazana izy rehefa tonga aty araraotana le fotoana fandalovany aty. Omena izy mety formation professionnelle azo atao aty amin'izareo aty zany. Ahitana toeram-pitsaboana ny ao anivon'ny fonjaben'ny Toliara izay ahitana manam-pahaizana amin'izany.